Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Iny ary ava malala miarahaba antsika rehetra ato anatin'ny gropy. Dia izao hitondra ny sakafo mpanay isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho izany anao vavaka fohy hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra antsika sy ny fiarovany mandritra ny tontolo andro. Ry Andriamanitra rainay malalo, miantso anao hatrany izahay dado fa mila ny fanatrehanao izahay, mila nitarika anao izahay amin'ity andro androany ity. Tompo, misaotra anao izahay tamin'ny fiarovana sy ny fitantanana izay nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ity andro androany ity. Misaotra Tompo fa mbola narovanao izahay nandritra ny alina, ka teo foana ianao nitantana sy niaro anay. Mangataka ny herinao ihany koa izahay Tompo hirotsaka aminay, fa nay masonao no harotsao hitantana anay, hanamona anay. Tompo, mila nitaridàlanao izahay. Sokafo Tompo ny vavako amin'ity fotoana androany ity, ka hitarika anay, ahafahanay manao ny teninao. Izay rehetra mandray anjara, izay rehetra miaino, dia aoka ny herinao no hirotsaka, hanokatra ny masom-panahinay, ahafahanay mandray ny teny, satria araka ny teninao Tompo dia tsy izay rehetra no hanafantatra ny zava-miafina ao anatin'ny teny, fa izay rehetra tianao hoenony zareo ihany no ho azony zareo, ny tianao ho fantatra ihany no fantarinay. Ka noho izany Andriamanitra iray dia miantso anao izahay hanokatra ny masom-panahinay amin'ity andro androany ity. Misaotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Handray ny tenin'ny soratra masina antsika dia ato amin'ny bokin'ny Nomery toko 30 dia ny 19. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha nandrara azy ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany dia hahafoana ny vady izay novoadinitra vehivavy sy izay teny notonon'ny molony, ka name aza ny fanahy hamela ny elony. Izany ary tenintsika androany dia izany no manamarika fa io fanahy masina dia manao fahagagana, manao zavatra izay teneninao ihany no ataony Andriamanitra aminao. Raha misy zavatra ilainao dia mila ianao miteny amin'ny fanahy masina. Il suffit que tu demandes à Dieu, mangatà amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra izao no zavatra ilaiko, mila anao mila ny fanatrehanao, mila ny fanelan'elananao. Fa tena fahagagana fa Andriamanitra io ihany no afaka mamaha ny olana antsika. Misy ohatra kely ataoko aminareo nisy fianakaviana iray izay tena hoe nandalo tsy fahasalamany ny zanany faralahy. Dia tena efa nanao zavatra rehetra hitsaboana io zaza io zareo, kefa lany avokoa ny harena rehetra, lany ny vola. Dia niresaka izy mivady hoe tsisy hevitra intsony fa inona ny atao. Dia namaly azy raha vehivavy hoe za efa tena tsy hitako fa nanitrosa efa mifoha maro, ny vola efa lany, ny aretina tsy mety sitrana. Fa fahagagana. Tena hoe miandry ny mirakla antsika nasitrana an'io zaza io. Izay zany ny tenenin'ny ray aman-dreny. Eny le zokon'ilay zaza 7 taona na eno ny dadany sy ny reniny resaka io teny io. Vakino ny boatin-drakitra no naheno an'iny izy dia lasa izy nandeha tamin'ny farmasia. Nilahatra ohatra ny olon-drehetra izy. Dia rehefa tonga tamin'ny toriny, mbola nisy olona anankiray teo alohany teo dia efa nisongina izy zany. Dia inona ny ataoko anao ozy n'ilay mpivarotra eo amin'ny pharmacienne. Je viens pour acheter des miracles pour mon frère ozy. Dia tsy azoko ozy n'ilay pharmacienne tianao tenenina. Dia dadako sy ny reniko ozy miteny hoe miracle ihany no mahasitrana an'io zaza io.
ka tonga eto aho oziny mitondra ny vola rehetra izay voamiko ividianako mirakla ho an'ny zandriko. Dia ilay olona nisongonana izany tena hoe izay no mahamirakla ananjy. Maro be ny olona teo aloha teo fa tsy nisongona izy. Fa rehefa olona iray sisa ny teo alohany teo satria tiany Andriamanitra ho hen'ny olona io ilay fitarainan'ilay zaza dia nisongona ny olona io izy. Dia mitsiky ilay lehilahy teo alohany sady faly izany na heno hoe misy finoana sy fanantenana be amin'ilay zaza na dia tsy fantany ary ny zavatra ilainy. Dia nanontany ananjy io ran'io lehilahy io hoe genre de miracle ohatran' inona ilay tadiavinao oziny. Dia oziny fa naheno an'i papa sy maman izany ikoragna satria ny zandriko marary dia hoe miracle sisa no anasitrana an'io zaza io. Ka izany oziny nahatonga anahy tonga andeha hividy miracle ato amin'ny pharmacie. Dia ohatrinona ny volany aminao oziny ilay lehilahy izany. Dimanjato sy 3,000 ny vola voangonako oziny. Ty ady la chance oziny ilay lehilahy fa justement izay mihitsy ny vidin'ilay miracle fa andao zaho ento any aminareo. Dia any manome an'ilay miracle. Hitanareo amin'izany ilay fahagagana. Dia noho ny tonga tany an-trano zareo dia nitantarain'ilay lehilahy taminanjy ny finoan'ilay zaza. Dia vonona ilay lehilahy nefa io lehilahy io kaiky tena hoe mpitsabo mahay ilay io aretiny io zaza io mihitsy ny tena spécialité-n'io lehilahy io. Dia tena hoe nitsabony fa noho ny hoe tsy tena kiven'ilay zaza izy niraisiny ilay 503,000 dia io izany no nahavita ny fitsaboana izy ny antoka fitsaboana rehetrarehetra tsy nangalany intsony na ny ariary ny ray aman-dreniny. Rehefa nanontany amin'izay ray aman-dreny ny opération ohatrinona ny vola omena ianareo. Dia efa vitan'ny zanakareo ny anona rehetrarehetra fa izy ny resao aminazy nareo manontany fa izy ny nandohany rehetrarehetra. Dia tena hoe miracle izay ilay fahagagana. Ny fahagagana tompoko dia mila antsika mideklara hoe za te ahita an'izao, za mila an'izao iseho amin'ny fiainako. Tena miseho aminareo io. Tena tonga ny fahagagana satria Andriamanitra dia efa nanome fahefana ho antsika. I Jesosy dia efa alohan'izy hiala teto dia efa namela fahefana ho antsika ihany koa. Ahafahantsika manao fahagagana ohatran'ny nataony. Dikan'izany raha hampinoana antsika manao fahagagana miteny zavatra anankiray dia ho tanteraka amintsika izany. Ho tonga amintsika araka izay tenenintsika. Araka an'izay tenenintsika ny fahasoavana ho tonga amintsika. Araka an'izay tenenintsika ny fahalehibiazana ho tonga amintsika. Raha maniry ny teo anakarena ianao manonona arena eo avavanao. Manaova ampahafolokarena satria avy amin'ny fanatitra, avy amin'ny zavatra ataonao misy eo ny fahagagana amin'ny fiainanao. Raha te hanonona, raha te hanana inona nateraky ny kibo ianao dia manonona amin'ny Andriamanitra hoe ninona nateraky ny kibo dia hitombo ny taranakao. Andriamanitra dia manao fahagagana amin'ny fiainantsika mandrakariva. Ho raiso kely ny bokin'ny Exodosy ny Exodosy 4:12. Exodosy 4:12 dia vakiako eo amin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy izao va no teny nolazainy taminao fony tany Ezipta hoe avelao ihany izahay hanompo ny Ezipsiana fa naleonay manompo ny Ezipta toy izay ho faty any anefitra. Ary hoy Mosesy tamin'olona, aza matahotra ianareo, mijanona ka jereo ny famonjen'ny Jehova izay asehony anareo amin'ny anio. Fa ny Ezipsiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. I Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Halleluja. Ary hoy i Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazaiko aminao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ireo. Hitanareo amin'izany raha avako fa
na misy arany tahotra na misy ny tebiteby dia Andriamanitra eo foana miaro antsika. Andriamanitra efa eo foana mitantana antsika. Hitanareo ny zanak'Israely fa nanenina tamin'ny fanapahan-kevitra izay niraisina ho an'ny zareo hoe andeha hanaraka ny Mosesy hiala amin'ny tanin'ny Ezipta, hiala amin'ny fahaboboana. Fa noho ny finoan'ny Mosesy, noho ny fanantenany hoe Jehovah dia miaro an'izy ireo foana, hanao fahagagana amin'ny fiainan'izy ireo, dia nampahery ny zanak'Israely izy. Nanome toky izy fa Andriamanitra tsy hanary an'izareo izany. Il suffit juste de demander, de dire ny zavatra ilain'izy ireo. Tena hoe mila miteny fotsiny vaovanao hoe Andriamanitra izao ny zavatra ilaiko. Mila ny fialana ao anatin'ny olana izahay. Mila fialana ao anatin'ny fahababoana, anatin'ny fanagejana. Fa Andriamanitra dia manokatra lalana. Raha vakitsika ny toy an'io tantara io, dia nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena hitsakan'ny vahoaka ny Israely. Fahagagana izany raha avako. Tena fahagagana satria tsisy olona afaka manao an'izany. Fa Andriamanitra irery. Ary Mosesy nataony fitaovana, naninditra ny tanany, ny ordonné. Nanao fahefana, nametraka fahefana izy. Eto ny lalana ivoahanay amin'ity olana mahazo anay ity. Naindritry ny tanany ary nisokatra ny ranomasina mena noho ny fitahian'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia tao anatin'ny Mosesy, tao anatin'ny Andriamanitra. I Andriamanitra no nitaridalana azy. Dia nanana finoana izy fa eo Andriamanitra amahany olana izay misy aminazy. Araka ny teny hoe aza matahotra fa Jehovah niady tsika. Tsisy olana ho vitanao izany raha ny vatanao samby rery. Tsy havita ninona izany ianao. Na matanjaka be toy inona ary ianao, ohatran'ny Goliata. Fa tsy havita ninona izany ianao raha tsy ny herin'Andriamanitra no miaraka aminao. Tena tsisy zavatra ho vitanao izany. Zava-poana ny zavatra ataonao raha tsy matoky an'Andriamanitra ianao. Fa alohany ianao ny anao zavatra, atsovo ny fanahy masina, atsovo ny herin'Andriamanitra hiaraka aminao. Fa ho hitanao fa ho vita ohatran'ny tsy natao izany zavatra izany. Satria Jehovah Rafa, izy no mahay ny zavatra rehetra. Fa nameny antsika ny fanjakana hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Hitanareo betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra dia betsaka. Fa tsika nefa nameny fahefana ny olombelona hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Nameny fahefana tsika hanao fahefana ny zavatra ohatry ny nataon'i Jesosy teto an-tany. Nameny antsika izany. Afaka manasitrana ny marary. Afaka manao fahagagana lehibe tsika amin'ny fiainantsika. Manangana amin'ny maty. Efa misy olona milaza mahay manangana amin'ny maty. Fahagagana izany. Satria aloha Jesosy ihany no afaka nanao an'izany hatreto. Jesosy Kristy. Dia na dia toy inona ny tamin'ny fahavalo, ny tanany fahavalo mihazona anao, dia raha manana ny tanan'Andriamanitra ianao, eo foana izany. Tsisy anizaniza akasika anao izany. Satria Andriamanitra no fahagagana. Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Iny ary, izay no tenin'Andriamanitra nozaraiko amintsika. Dia fohy izy fa isaorako Andriamanitra fa ametraka fifaliana ao anatin'ny fonao amin'ny fianonan'izany teny izany. Dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana anie hikasika antsika sy hanao fahagagana amintsika tsirairay avy mandritra n'ity tontolo andro ity. Ka manasanao hatrany manonoana fahagagana iray izay tianao hiseho amin'ny fiainanao amin'ity andro ity. Fa Jehovah Andriamanitra natateraka an'izany amin'ny fiainanao. Dia ho faranako amin'ny alalan'ny vavaka fohy ny tenintsika satria natomboka amin'ny alalan'ny vavaka. Dia tsy haintsika ny tsy hisaotra n'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay masina, misaotra anao izahay tamin'ny teny kely fohy izay namenao anay. Teny fohy izy ny Tompo,
fa manan-danja kosa amin'ny fiainanay satria araka ny teninao dia ny teny dia ianao, ka mino izahay fa ianao no ilatsaka ao anatinay amin'ny fandraisanay an'iny teny iny ka hitondra fahagagana amin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay Tompo, dia apetraka eo am-pelatananao ny tontolo andronay ka ianao no hitantana sy hiaro anay mandrakariva, ny herinao masina ny hirotsaka aminay dia ho asehoy anay ilay fahagagana lehibe izay nomaninao anay izay ilainay amin'ny fiainanay ka ianao no hanatanteraka an'izany amin'ny fiainanay. Misaotra raha eo, misandrata amin'ny avo indrindra Jesosy malalo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Tompo. Amen. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, Yeshua.